Start sih ya. Start. Lalu saya.
teninao ny anangatany aminao nefa ary tompo dia ny fananao masina hiasa manan-kerety anatinay mba hanananay ny fanahy fankatoavana ny teninao mba tsy ho fahazarana ny fiainona izany ary tsy hoe mampifalifaly ny fonay sy sainay fotsiny fa tena mba hitoetra aty anatinay ny teninao mba handehananay amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra indray amin'izao taona vaovao izay sitraka ao efa santarinay sahady izao dia ny fanaovana ny sitraponao izany
dia mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao Andriamanitra fa voninkiaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana ny vavakay. Amen. Manazatsika azo toerana. Tonona aminao ny fiadanana amin'izao andro sy taona vaovao izao. Jaona toko voalohany. Pahary izao tontolo izao izao rehetra izao ny tompo. Resaka faharina no lohahevitra mandritra ny volana janoary. Ny fandraisan'izany amin'ny Jesosy Kristy no resa amin'ny Jaona amin'ny filazantsara ny soratana. Marihana aloha fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia mizara roa fotsiny. Misy ny pahary, misy ny voahary na ny noharina. Misy ny mpanao, misy ny natao. Misy moa fahaizanareo siansy hoe rien ne se perd, rien maninona moa. Dia ny anavahana azy dia ohatr'izay tsotra koa. Izay rehetra tsy noharina ny pahary. Tout ce qui n'est pas créé, c'est lui le créateur. Et celui qui n'est pas créé, c'est lui le créateur. Ary izay tsy créateur no créé. Zay ihany no izy. Ny pahary sy ny voahary. Ary zay mahatonga Andriamanitra nahary satria tsy noharina izy, tsy namboarina izy. Ary zay mahatsy Andriamanitra ny zavatra rehetra namboarina satria Andriamanitra dia pahary, Dieu créateur. Ka raha voadoy azy vavahanao tsy Andriamanitra zany. Satria Andriamanitra dia nifepetra anisany voalohany dia pahary izy. Dia io moa samy manana izay vavahany fa ny sasany vato-mankazo, tenibohitra sy ny sisa, zay ny heveriny fa mety. Ary zay ny rasaina tamin'ny Romanina teo hoe tsy nanompo le pahary na le mpanao izy fa nanompo ny zavatra nataony. Nanompo ny zavatra natao. Nanompo ny zavatra noharina. Fa isika nisy nahary, ny vato-mankazo, ny vorona, ny biby nisy nahary azy. Ary tsy ho pahary velively ireo. Fa nisy ny pahary. Resin'ny Jaona zany teny zany ilazana ny Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ho Jaona voalohany toko voalohany. Ny atao hoe teny amin'ny Jaona zany dia ilazana ny amin'ny Jesosy Kristy. Teny ilazana azy satria mafoaka be zany teny zany. Ny teny aloha zany teo amin'ny filozofia dia ilazana ny raison. Zay isainana ny zavatra rehetra, miaha ny zavatra rehetra ary ny tompona tahaka n'Andriamanitra mihitsy ny raison tamin'ny fotoana andro. Filozofia stoïque zany anatin'izany platonisme. Ny teny koa dia ilazana ny fahendrena. La sagesse personnifiée. Ilazana ny fahendrena dia entin'Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao. Ny fahendrena no architecte izay nahary izao rehetra izao niaraka tamin'ny Andriamanitra. Dia raisiny sasany koa ny ataony architecte de l'univers ary amin'ny sisiny ary. Ny teny koa dia ilazana le tenin'Andriamanitra tao amin'ny mpaminana. Zao ny lazain'i Jehovah, Komar Adonai. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy miverina foana raha tsy efa navitany nampanirahana azy, tenin'Andriamanitra miasa.
Izany rehetrarehetra zany a dia napetraka tamin'i Jesosy satria manana toetra tenentsika tamin'ny filôzofia, tamin'ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny fahendrena i Jesosy Kristy. Ny teny koa dia lazana fahalalana, gnose na glosis, lazana fahalalana volenta lalina. Jesosy Kristy koa fahalalana. Izay zavatra hevitra zay zany tonga ny Jaona nanome anarana hoe tenin' Jesosy. Voalohany lafin'ny filôzofika, faharoa lafin'ny fahendrena, fahatelo lafin'ny tenin'Andriamanitra, ny fahefatra lafin'ny inona le fahefatra teo moa? Fahalalana. Izany rehetra zany mitambatra ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny mampiavaka amin'ny Jesosy Kristy dia ny teny dia Andriamanitra. Ny fahalalana tsy Andriamanitra, ny fahendrena tsy Andriamanitra. Zay le izy. Ary ny filôzofia tsy Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no Andriamanitra. Dia izay moa tonga ny Jaona nanome azy hoe ny teny dia Andriamanitra. Maninona ary io teny andreo hoe Andriamanitra na Jesosy Kristy dia Andriamanitra? Zay no hevitra hoe Jesosy Kristy Andriamanitra. Ny voalohany dia Jesosy Kristy zany a, rehefa Andriamanitra izy araka ny famaritana ataontsika teo dia mpaninona izy zay? Pahary. Rehefa tsy nanao création izy, tsy créateur izy a, rehefa tsy nahary izy, pahary izy, dia tsy azo lazaina ho Andriamanitra mihitsy. Mila pahary izy, zay vao Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy Jaona zany rehefa milaza an'izy amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo vakitsika. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ndao ary. Tamin'ny voalohany ny teny, dia teny taona, ary ny teny dia Andriamanitra, ary izy dia taon'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana zao zavatra rehetra zao na dia iray ihany aza. Izay le anaovan'ny Jaona hoe Andriamanitra dia misy fepetra anankiray hoe mahary. Voalohany aloha zany izy tsy manam-piandohana. Raha miteny hoe tamin'ny voalohany Jaona dia any amin'ny Genesis ny misy an'izany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andininy voalohany amin'ny Genesis toko voalohany. Milaza fahariana zany raha vao miteny hoe tamin'ny voalohany. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Raha ao amin'ny Lioka sy ao amin'ny Matio miresaka amin'ny Jesosy zaza tsika tamin'ny Krismasy teraka olombelona. Ny an'ny Jaona tsy le fahaterana aty an-tany, fa le fisiny anantampon'ny lanitra tany a, efa nanomboka tany ny fisiny Jesosy vao nidina taty izay natao hoe pré-existence. Talohan'ny fahariana, talohan'ny création zany a, efa nisy zany Jesosy Kristy zany ho Jaona zay hoe tamin'ny voalohany ny teny. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ao amin'ny Andriamanitra izy zany hoe tsy nohariana, tsy namboarina, tsy nitefena, fa Andriamanitra mivoaka avy ao amin'Andriamanitra, manana mitoetra n'Andriamanitra rehetra sy ny mahizazana n'Andriamanitra izy. Tenenina amin'izay izy nahariana zao zavatra ary rehetra izy. Andriamanitra zany ka tsy andao hoe hanamboatra olombelona na zavaboary na inona, fa misy antony ho an'izy nanamboarany azy, ho an'i Jesosy, ho an'ny zanany. Zay zany le izy. I Jesosy le nitenen'Andriamanitra amin'ny Genesis hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika, misy teny hoe tsika ao, pluriel. I Jesosy zany nitaominy amin'ny. Izy ny tenin'Andriamanitra mahary ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra rehefa namorona ny zavatra rehetra dia na misy dia nisy zany teny nampiasainy. Io teny nampiasainy io no i Jesosy Kristy. Ary zay zany no mampahary azy. Ary raha tsy izy, tsisy nohariana ny zavatra rehetra. Avy amin'ny Jesosy kay zany nahatonga ny fahary. Amafisy ny Kolosiana toko voalohany zany, ny andininy 10 hatramin'ny 7. Kolosiana toko voalohany andininy 10 hatramin'ny 7. Vakitsika amin'aran'ny Tompo. Izy no endrik'Andriamanitra tsita, laha matota alohan'izao zavatra ary rehetra zao, fa tao amin'ny nahariana ny zavatra rehetra hanandanitra izy aty ambonin'ny tany. Dia nihita sy ny tsita, na fiandrianana na fanjakana, na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Io teny io zany a, raha tapahanao amin'ny andininy 10 dia
fotomponoana mihitsy momba ny trinité sy momba ny Kristy no maty, ary zay tsy ahaizan'ny namana sasana azy toy ny témoin. La matoa izy talohan'ny zavatra rehetra. Zany hoe zany l'aîné du créateur izy ny témoin, izy ny voalohany amin'ny zavatra noharina. Amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra zany izy ny voalohany. Lasa noharina Jesosy. Raha noharina Jesosy, Andriamanitra izy sa tsy Andriamanitra? Tsy Andriamanitra izy. Ny anjely noharina, ny anjely de créature. Ny anjely tsy Andriamanitra fa noharina. Fa Jesosy Andriamanitra, ary zay mahatonga ataony amin'ny 9:12 tao aminy naharinany zavatra rehetra any an-danitra. Na nanamboarina anjely zany efa teo Jesosy nandray anjara, satria izy tsy voary fa pary. Na ny tany an-danitra na ny tety ambony tany, na ny hita na ny tsy hita, Jesosy miara-mahary amin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ny Paoly apôstôly fa na ifanapahana na fiandranana izy no mametraka an'io. Mametraka anao amin'ny toeranao, ho ray aman-dreny, ho zanaka, ho mpampianatra, ho tale, ho zaso, mbola izy aminy ny fanapahana, ny fahefana, mbola izy ny tompon'izany rehetra zany. Ary zay le Jesosy Kristy mahary naharina ny zavatra rehetra. Tenin'Andriamanitra miasa, tsy miverina amin'Andriamanitra raha tsy efa navita ny asany. Ary zay zany mahatonga ny Kristy zany tsy mitovy amin'le mazava amin'ny Genesis. Raha amin'ny tenin'Andriamanitra misy mazava dia nisy zany ny mazava amin'ny Genesis dia noharina. Fa i Jesosy le tenin'Andriamanitra nampisy an'le mazava, ka izy zany ny tena mazava, manome fahazavana. Efa fahazavana avy aminy ny masoandro sy ny sisa. Ary zay le Kristy zao. Zany hoe efa nisy talohan'izay resahanao na faharina na bingbang no resahanao azy na inona, efa talohan'izany izy. Zay mahapahary azy. Ary rehefa mahary izy dia manao faharina mitohy, zany atao création continue, mitohy ny faharina. Raha miteny Jesosy zany fahazavana zao tontolo zao amin'ny Jaona 4:9 dia mampahiritra ny jabomby izy amin'ny 5:7 satria mitohy zany faharina zany. La création continue. Mitohy, ary fatatsika ne zany fa misy espèce vaovao foana hita ho an'ny mpanao siansa. Satria Andriamanitra raha miteny Genesis hoe nitsahatra teny andro fahafito, oka zava-tsara fa sary teny iny, fa Andriamanitra tsy mba mitsahatra zany. Raha vao mitsahatra n'Andriamanitra dia inona avy ny tranga ohatra? Na rivotra mandeha tsisy. Andriamanitra tsy mbola nitsahatra zany, fa fomba fiteny io. Mbola mitohy ny faharina manavao amin'ny olona amin'ny zavatra rehetra amin'ny tany sy ny takan'izany. Ny tany mbola mitohy ny faharina, mbola mihetsika tany eo ambany ao, zay no mahatonga hoe nikisaka ny plaque tectonique sy ny sisa sy ny takan'izany, mbola misy zavatra mivoatra ao amin'ny faharina zany mitohy. Ka Jesosy Kristy Andriamanitra, Jesosy Kristy naharina ny zavatra rehetra. Ary tokony ho faly sika, ary tokony hiankina aminy izy fa zany ny Jesosy tsika. Zay tonga olombelona nefa pahary, manana ny fahefana rehetra an-danitra sy aty amin'ny tany. Andoha alehany lohalika rehetra. Fa matetika dinintsika zay fa very loatra maha olombelona azy isika. Ary io faharina io no aseho amin'ny adiny maizina sy ny mazava. Verenantsika le Jaona 1 teo. Ny andininy 5 vakitsika. Andininy 5. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, ary ny maizina tsy mandray. Ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nahasakana azy. Endertakana na overcome na understand, zay lazana an'izany amin'ny teny anglisy. Zany hoe ny maizina tsy nahainandray, kanefa kosa tsy nahasakana an'ilay mazava. Ary zay nitranga tamin'ny Genesis hoe misy mazava dia nisy zany, dia nampisaran'Andriamanitra ny aizina sy ny mazava. Ny mazava nataony hoe andro, ny maizina nataony hoe alina. Inona ny dikan'izany? Jesosy Kristy rehefa manao ny faharina dia fandresena, satria teo amin'ny kolotsaina tatsinanana ny faharina dia midika adiny maizina sy ny mazava. Zay natao tohu vabohu. Satria izy amin'ny Genesis hoe ny tany dia foana sady tsy misy endrika, aizina tambon'ny lalina. La terre était vide et en désolation. Zay no zany. Le chaos total.
Ka ny faharinana dia fandaminana, filaminana, fandriam-pahalemana. Ary zay mahatonga Andriamanitra misia mazava dia nandamina Andriamanitra. Nandamina ny rano ambony, rano ambany, nandamina ny tanety sy ny tany sy ny lohasaha, nandamina ny rano amin'ny ranomasina sy ny rano, zay fandaminana zay anisan'ny asan'ny faharinana. Zay mahatonga Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Zay mahafilaminana azy, zay mahafiadanana azy. Ka midikan'izay koa dia rehefa manana n'le pahary ianao Jesosy Kristy dia mazava ianao. Zay ny dikany. Ny zavatra faharoa sady mampiditra amin'izay tsika tsy bikeny hoe nahary zao rehetra zao Kristy tao amin'Andriamanitra. Fa izy ny fiainana, ny si-piainana. Izy en elle était la vie. Le leto parole zany ny dikany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao no misy ny fiainana. Izy zany ny vongam-piainana mampisy ny fiainana ny zavatra rehetra. Irenantsika le Jauna teo. Jauna toko voalohany. Ny andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy, vakitsika andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsisy nahariana zao zavatra rehetra zao na dia iray aza. Izy no si-piainana, ary ny fiainana ny fanazavana amin'ny olona, ary ny mazava dia ny mampiripiritra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandrana. Amin'ny siansa mahazatra ny mazava aloha tonga vao tonga ny fiainana. Ataonareo hoe symbiose sy ny sisa. Ny amin'ny Genesis zay nisy ny mazava dia vao nisy ny ahatra ny zava-maniry, ny biby sy ny sisa zany. Satria misy atao hoe phénomène chlorophyllienne, ny mazava mitondra énergie sy ny sisa. Fa jereo tsara fa avadiky Jauna zany amin'ny andininy fahaefatra. Izy ny si-piainana, en elle était la vie. Et la vie c'est la lumière. Ny fiainana no misy aloha satria Jesosy Kristy le fiainana. Ny fiainana zany miteraka ny hazavana, dia ny hazavana indray miteraka fiainana hafa zay any créature na ho an'ny noharina. Misy natao hoe fiainana io Andriamanitra io. Dia manome mazava izy, asa azontsika zany. Dia le mazava indray miteraka fiainana vaovao, io le itsika. Zay le tiany resahana aminy. Izy ny sy ny fiainana, fa ny fiainana ny fanazavana amin'ny olona. Ary zay fiainana zay, fahazavana zay ny hery fahavelomana nomena anao. Zay le fiainana mitondra mazava, ny mazava mitondra fiainana ndray. Zay le Kristy zay, izy le fiainana voalohany dia itsika. Ka ianao zany ao anatin'ny fahariana, zay mahatonga hoe ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny aizina fa ny aizina zany tsy nanao overcome, na nasaka anazy, na extinguished. Satria maninona? Naiza ny maizina tsy maresy ny mazava. Na maizina tahaka ninona ty trano ty ka rehetra afokasika kely oatra niny dia maninona? Ity izy sa tsy hita? Zay le sa. Ary mba meteza ho tahaka an'izay ianao. Izao moa efa dorinareo daholo ny ala dia tsisy biby firy fa misy biby kely zay kely dia kely fa mazava izy amin'ny vodiny. Ny anaran'iny koa efa tsy dia misy mahay. Ny angamena vava mbola ngedy noho izy fa kely izy, ny anarany efa tsy hay. Any amin'ny sisiny any izy hoe arendriny na kirendriny, kely izy. Fa io rehefa io mazava. Misy karazana olatra koa, misy phosphore, efa manomboka tsisy koa rehefa mandeha anao dia mazava io. Fa zao nefa ny fanontaniana. Nahita ve ianao ny ray mandeha nisy aizina kely nandalo? Mandehandeha misy mena. Azonareo ve zany? Nefa zany ny fisainan'ny olona amin'izao ny mazava foana ny mamakivaky ny aizina, fa ny aizina tsy afaka makivaky ny mazava. Samy tian'Andriamanitra amin'ny fiainanao ho mpandresy tahaka an'ilay mazava, na kely tahaka ny mazava ao anatinao. Zay le fahazava. Io tsy mety resy ny aizina ny mazava, na kely ohatra n'inona ary izy. Ary zay le sariny le fiainana tian'Andriamanitra homeny anao. Fiainana izay mandresy miaraka amin'ny Jesosy. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ny lalana alehanao, tsy very mandeha anao miaraka aminy. Manao ny fahamarinana miaraka aminao izy ary izy. Ary io le fiainana io raha oharina amin'ny Genesis sy ao amin'ny Jauna
dia vakiantsika ny Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Akaiky ana amin'ny voalohany ihany Genesis fa tsy akaiky ny Apokalipsy fa misy dizina be tazako eto. Genesis 2:2-7. Vakiantsika ary vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny olona ary ny fony fofinaina mavo dia tonga olombelona izy. Le olombelona zany vovotany baingan-tany ozy izy. Fa nahoana nahatonga azy lasa âme vivant, lasa olombelona fa tsy olona maty. Il souffla dans ses narines, nitsofo ny fofinaina mahavelona tao amin'ny vavorona dia lasa olombelona izy. Zay no mahavelona anao, misy fofinain'Andriamanitra ao aminao. Ary fofinain'Andriamanitra io ao amin'ny Jaona dia fanahy masiny, Jaona 2:20. Jaona 2:20. Andininy 1:20 hatramin'ny 2:20. Jaona 2:20 andininy 1:20 sy ny 2:20. Ahoana ozy izy? Ary ondray Jesosy tany. Fiadanana ho anareo, tahaka ny anray ihany anrahako anao. Rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy raiso ny fanahy. Nitsoka izy sofle, nitsofo le mpianatra, raiso ny fanahy masina. Io fanahy masina io no mariky ny mahazanak'Andriamanitra. Rehefa tsy manana n'ino ny olona dia faty mandehandeha mbola baingan-tany. Mety miara-ny rezirozy kely nareo ny revirevy zany tamin'ny alina, fa io faty mandehandeha io. Faty mandehandeha io satria tsy manana. Rehefa tsy manana ny Kristy ianao, tsy manana le fiainana ianao, dia faty mandehandeha n'inona teneninao. Mety ho talenao io, DG-nao, fa io faty mandehandeha io. Ny asa nataovy tsara. Fa zay ihany. Izy no sy mpiainana ao anatin'io zany anay le tela vie. Rehefa tsy manana azy ianao tsy manana fiainana, n'inona teneninao. Ary misy olona zany fahavalon'ny fiainana. Hitantsika amin'ny fahitalavitra sy ny sisa efa isan'andro misy foana mifamaly amin'ny tsoratra masina hoe ny mpangalatra tsy ho avy raha tsy hangalatra sy hamono. Tsy zay le izy, hitantsika foana misy foana. Fa ahoana ho Kristy, zaho avy hananany fiainana sady hananana be dia be la vie en abondance. Zay izy ny mpanome fiainana. Raha maty Lazarosy mbola miteny koa hoe za ny fananganana ny maty sy fiainana. Izy no aina fiainana. Ary zay le Andriamanitra ivava. Zay le Jesosy Kristy izaraina aminao amin'izao taom-baovao izao. Niaizina midika fahotana, midika fahafatesana, dia resiny mazava zay midika fiainana, midika famonjena. Raisy Jesosy Kristy ao am-ponao. Hitarika anao mandritra ny taona ity. Jesosy Kristy Andriamanitra. Nahary ny zavatra rehetra nitsipiriana amin'ny fiainanao, ny maharay aman-dreny anao, mahazanaka anao, mahanada anao, maharala anao, avy amin'ny Jesosy Kristy izany, fa tsy tonga ho azy akory. Fahefana nomeny anao ny maharay aman-dreny, ny mahazanaka. Nampiasainao tamin'ina ny fahefana mahazanaka. Fahefana ange no mahatonga anao mangataka zavatra dia mahazo amin'ny ray aman-dreninao. Satria fahefanao zany, fampiasainao amin'inona ny fahefana. Fahefana ny mampampianatra, mampampiasa, ny mampividy, ny mampivarotra. Fahefana zany, samy mampiasa ny fahefana. Fa avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany fahefana rehetra zany. Satria izy nahary ny zavatra rehetra. Ary Kristy no sy ny fiainana. Aza matahatra makivaky ny fiainana, fa izy mbola manisy fofinaina mivavoronao. Raha tsy izy no makan'io, tsy isy afaka makan'io aminao. Ary zay le Andriamanitra, izy no sy ny fiainana, miteza hiaraka amin'ny Kristy le fiainana sy pahary. Amen.
Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay eo. Misaotra anao izay satria Andriamanitra teny ianao ary miteny aminay. Nambarana ato aminay fa ny teninao Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Andriamanitra pahary ianao. Avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo no nisy ny fahariana izao rehetra izao. Nambarana ato aminay izany. Andriamanitra, ianao ilay Jesosy Kristy mpanome fahazavana, omeo fahazavana ao izahay, mba hahafahanay mamakivaky ny fiainana, mamakivaky ny aizina misy amin'izao tontolo izao. Nambaranao taminay fa voahary izahay, nataonao izahay. Andriamanitra, ny teninao izay teny fahendrena ary teny fahalalana, dia omeo anay izany teninao izany, mba hanananay ny fahendrena, hanananay fahalalana, mba haizanay handeha araka ny sitraponao Andriamanitra. Tompo Andriamanitra io, nambaranao taminay fa ianao Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra ny simpiainana ny fiainanay. Andriamanitra io, nambaranao taminay fa Andriamanitra izay manana ny fiainana ianao, manana ny fahazavana ianao, ary zany fahazavanao izany omenao anay izahay zanakao, ary omenao hery izahay mba hahafahanay hamakivaky ny fiainanay. Tianao izahay Andriamanitra, ary ho tianao fahazavana izao tontolo izao koa izahay. Maniraka anay ianao hanambara izany fahazavana izany ny amin'izao aizim-pito misy amin'izao tontolo izao. Nomenao anay izany avy tamin'ny alalan'ny fanamasinao. Andriamanitra io, tena tianao tokoa izahay zanakao. Matoy ianao manome izany teninao izany, manome anay izany fahariana izany. Koa ankehitriny Andriamanitra, indreto izahay izay nomenao izany teninao izany, izay nandray izany teninao izany, ankatoavinay izany. Koa ankehitriny Andriamanitra, indreto izahay tondram-bavaka ho an'ireo mpanomponao izay nandray ny fahasoavana avy taminao. Ao ny nandray ny 5 sy fara ny vita batisa, dia aoka ianao Andriamanitra no hitahiry ireny mpanomponao ireny ho eo amin'ny fahasoavanao mandrakariva. Koa ankehitriny Andriamanitra, misy ireo mpanomponao izay mangataka vavaka avy aminao mba ho arovanao ny amin'ny ratsy, mba hahafahany mamakivaky izao taona izao. Taio izy ireny Andriamanitra. Ary zahay kristianina tsirairay dia aoka ianao Andriamanitra no hiaro anay, hanome hery anay, hanome fahendrenao anay, hahafahanay mamakivaky izao taona vaovao izao. Dia apetraka am-pelantananao ny fiainanay tsirairay avy, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha hitsangana isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apostolika izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toam-panao lanitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy sanany latoko ny tompony. Izay ny torotoroana tamin'ny fanahy masina
nateraka mariveritsy nitsalaka navakapatolona nombona tamin'ny azo fitsaliana matyka nareva nidina tany amin'ny fiainantsika nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any adamo petraka mpavan'Andriamanitra rehetra avy any ny vintsara velona sy ny maka mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fimonan'olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tenany maty ary fiainana mandrakizay. Mipetraka ny fiangonana. Misy fivanana ho antsika ny mandray reto avantsika nomen'Andriamanitra ny fara ka dia homanintsika ny hira fahavala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato anatanteraka ny fanoran-jaza isika. Ny zazakely vonjiasina dery arisoa dia nomen'Andriamanitra ny reto ray aman-dreny reto raha dery arisoa amin'ny vonjiasina sy rasoanirina sabinina. Hiatrika ny alitara masina izy ireo valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany. Fifaliana ho an'ny fiangonana mandray anareo mianakavy kely noho ny fahavelomana fitohizan-taranaka nomeny tompanareo misaotra n'Andriamanitra ary indrindrandrindra ndray fampirizina amin'ny fiangonana. Hoy soratra masina: ianao no nampivoakavo tao an-kibo, nankinina taminao hatrao am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo, ka dia tolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fahasoavanao, tsy vita nomenao taonao vaovao izay fa nomenao zazakely hiara-monina aminay ho isan'ny fiangonana. Vavolombelony fitiavanao tsy miova izay rehetra miaraka amin'reto ray sy reny niteraka reto. Mpamorona tokoa ianao, mpahary, mpamelona, mpikarakara ary manampy isan'ny fianakaviana, fiangonana, firenena. Meteza ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ilay fofinaina mahavelona mba hikolokolo sy taizany zaza miaraka amin'reto ray aman-dreny reto, ka ho tokantrano nanjakan'ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, ka ho fantatry ny zaza fa tena tokantrano misy Andriamanitra manana an'i Jehovah Kristy mpahary za amin'ny tokantrano zany. Tahiko ny fiangonana hitaiza sy halehibe ny taranaka rehetra menao azy. Havaozy mandrakariva ny herinay hitezahana ny zaza ankizy tanora eto amin'ny fiangonana ary n'aiza n'aiza misy toerana misy azy ireo. Misaotra Tompony amin'ny fahasoavanao tamin'reto ray aman-dreny reto. Amen. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny Kristy riaba. Ento zao zaza zao tarivo, tombo saina, tombo tena, androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary homananareo amin'ny sakramenta sy ny fibeazana izay tokony ho anjarana. Amen. Tonga amin'ny fotoanan'ny rojombavaka isika, rojombavaka voalohany amin'ity taona ity, hitsangana zany ireo tonga tsingeritaona volana janoary zany hitsangana zany. Zay bogos manja ohatranay no dikany zany we are the best ones. Zay tsaratra tsingeritaona volana janoary isika teo hitsangana, zay nahatsiaro fahasoavana manokana hideranan'ny Tompo hitsangana.
zay manana olana hoentina mbavaka hitsangana, zay marary sy manana ny marary hitsangana, zay namoy ny havany ho ampahirizina hitsangana. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zay amin'ny fotoana sarobidy zay ananany anjara fiantantana aminao dia ny rojom-bavaka fanaonay, ary maminay zany satria teny iresanay aminao ary nazoanay valim-bavaka sesehina amin'ny fitahim-panahy rehetra ny tainao anay. Dia ankehitriny zay misaotra anao raha mbola mahazo zany, ary voalohany amin'ny taona, andro voalohany amin'ny taona koa dia faly zay raha miantoraka eo aminao. Eny Tompo, reto avanay vao manomboka amin'ny taona dia maizina ny androny, namony havany izy ary ny sasany mbola ambotra ny razana. Inao Andriamanitra ampifaly azy, anomery azy, tsy aminay izy fa ifampitatana aminao satria laozy ny vadinao mpitondra tena, ny zanakao kamboty, fa inao Andriamanitra no miay azy, zanakao sy ny asan'ny tananao ireo atanjaho ny lohalika malemy, ny tanana miraviravy. Ka ianao Andriamanitra dia Andriamanitra ny fampinoana, ny fampitatana aminy amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinanao, ka tsy iay ny kamboty, tsy hitebiteby ny mpitondra tena, ary zay namony havany ho fenonao ny banga, ary ny fahatsirovana rehetra dia jaritsika sie raha matsiaro ny havanay ny domandry izahay. Ka ianao Andriamanitra mafa ny ranomaso, hitantana azy mandrakariva ianao. Torako izany koa reto havanay manomboka ny taona dia ny olana teo aloha tsy afaka dia misosoka fanampiny, misy trosa, very asa, kely fidiram-bola, manana olana amin'ny fitsarana, amin'ny taniny, amin'ny tokantranony, amin'ny zanany. Eny Tompo, to lava, to lasa tonelina lavabe zany olana izany, to tsy hita zay farany sy ny hafarany. Tompo, alefasonao le mazava, ka ho taka ny mazava makivaky ny aizina izy, ka tsy aresy azy zany aizina izany. Andeha izy tsy ho reraka, iazakazaka izy tsy ho sasatra, imenao elatra tahaka ny any voromahery izy, ka imehezany zay rehetra olana, zay rehetra sedrainy. Mahatoky izay Tompo, fa ianao efa miteny aminay matoky ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana fa izaho efa naharesy izao tontolo izao, ka ampafantaro azy fa tsy misy aizina mahasakana ny mazava izany. Tompo, misy ny marary ato amin'ny fiangonana, amin'ny toeram-pitsaboana, toeram-piasana, amin'ny toerana maro samihafa manay mitaina, ary entina tsy hita mpanafana ao no maratra. Ianao Andriamanitra hijery azy ireny, hiaro ny ainy tsidina nandavaka, anasitrana ny retiny rehetra, ka hikasika ny nofo ny ozatra ny fanahy ny saina ny tsoka ianao, anasitrana azy ireo. Eny Tompo, ianao Andriamanitra nankilana ny fiainanay amin'ny zavatra rehetra. Faly koa izay miara-pala amin'ireo tavanay nazony fahasoavana manokana, antanta manokana taminao, nefa koa misy ny tsinam-poiziny fanomenao satria mahay manao mohoatra no izay eritreretinay na tsy eritreretinay azy ianao, ka nasenao fanotananao tsy fofa mahavonjy ary sofinao tsy lalindalovina fa mahare, ary malala ny mahasoanay ianao, dia nomenao azy ireo ka isaoranay ianao. Tratry ny tsingery taona reto avanay reto, ianao Andriamanitra ny fampitatana tamin'ny nandritra ny taona, ka nahatratra zao volana Janoary izao, ka toloranay ny arahaby izy ireo. Ianao Andriamanitra hitantana azy ireo, ka amakivaky ny fiainana izy, fa tsy misy masaraka aminao Kristy Jesoa, na zavatra kehitriny na zavatra ho avy amin'izao zavatra ary rehetra izao, satria pahary ianao, ka tsy misy masakana anao raha miasa aminay, tsy misy maharomboka no ampelantananao. Ka tatamin'izy ireo amakivaky ny taona ho amin'ny volana Janoary manaraka, iarahana aminao eo ambanin'ny fahasoavanao. Eny maro ny tiana aingatahamy, na ny mipetraka na ny mitsangana na ny tokotamy, na ny manaraka amin'ny tamanjotra tserasera, na ny etan-toerana na ny any velany, miandrandra zavatra aminao ty taona ity, matahotra ndingana izany ary ndray indraindray satria efa mafy ny nandalovanay 3 taona zay ty taona ty, matahotra izay sa mbola ho mafy koa ny taona miditra, nefa ianao Kristy rehefa miaraka aminay dia mandresy ny zavatra rehetra izay tantano izay fa anaraka anao, naiza le ianao, anaraka anao tsy aditra tokoa moa izany. Ka ianao Andriamanitra hitatana anay amin'ny fandresena, ka anoatra noho ny mpandresy izay amin'ny alalany efa ty anay dia Jesosy Kristy tomponay. Ka valivavaka izy ireo, naiza misy azy, na amin'ny kely na ny lehibe indrindra, dia omeo araka ny lehibe indrindra fonao. Misaotra Tompo
amen. Rahatry ny singetonnareo dia morary soa indrindra manatitra Joe Jean pasteroa iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika fiangonana iray manontolo ihany koa tratry izao taona vaovao 2024 izao. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia 7:20 andininy 7 hatramin'ny 9 no entina ho antsika amin'izao taona vaovao izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tahiny ianao ao an-tanàna ary ho tahiny ianao eny an-tsaha. Ho tahiny nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary nateraky ny biby fiompinao, dia nateraky ny ombinao sy nateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Amen. Ho toa amintsika rehetra ne izany tenin'Andriamanitra izany. Toy izao indray vaom-piangonana voaray izao maraina izao. Avy ampitandrina sy mibiraon'ny fiangonana. Ampatsahivina ny sampana rehetra fa ho tanterahana ny sabotsy 14 janoary avy izao ny firaisan'ny sampana anatiny eto amintsika. Ny RFF no mitarika izany ary hoentiny amintsika manaraka ny andinindininy mahakasika izany. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Korintiana faharoa 5:7-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ampifaliana ny arabany sampana Dorcas antsika tsirairay avy, nahatratra izay taona vaovao 2024 izao. Fiadanan'ny Tompo any ameno antsika, sombantsika amin'ity taona vaovao ity. Mirary soa feno antsika rehetra fa Kristy no fihavanantsika. Avy amin'ny sampana tanora rantsana RFF. Antsona isika mpitarika ao amin'ny RFF football, basketball, pétanque mba ho tonga ivory ny alarobia fa 4 janoary amin'ny 5 sasany ariva eto am-piangonana. Izany dia ho fanomanana ny firaisan'ny sampana anatiny eto amin'ny chapelle militaire Baibe ho tanterahana ny sabotsy 14 janoary ho avy izao. Avy amin'ny sampana VFL manomboka androany ny fisoratana anarana ho an'ireo zokiolona feno 7 taona mihoatra. Izany dia mahakasika ny fanolorana solom-body akoho amin'ny alahady 17 janoary ho avy izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Rakim-pisaorana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soa ny vodiondrinay, ny herin'Andriamanitra no anakinanay no avinay. Rakim-pisaorana ho atolotra ampitandrina Rakotsafy Mikael. Rakim-pisaorana ho fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nahavitanany taona 2024 ary nahatratrarana ny taona 2024. Korintiana faharoa 5:5-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mangataka vavaka fiarovana amin'ny fanahy ratsy, atolotra ampitandrina telo mirahalahy sy ny fiangonana. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo ho izao indray mifalia. Filipianina 4:4-4. Misaotra an'Andriamanitra avy indrindra no nahavitan'ny batisan'ny zanakay. Natao izany tamin'ny 15 Desambra lasa teo. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina. Misaotra an'Andriamanitra tsara indrindra nanome anay 5 sy fara. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny mpitandrina telo mirahalahy. Salamo 7:1 sy 2. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anara-masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahindrehetra. Rakim-pisaorana atolotra ampitandrina telo mirahalahy noho ny fahavitany ny fanamasinana ny fanambadianay. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Dia toy izay indray vaovao voaray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Fampiarabana tratran'ny taona isika dia tonony amin'ny olona akaikinao ny fiadanana mba miarabana eo akaiky io zany isika. Avy eo zany dia miroso amin'ny fiarabana samihafa. Fampiaraba amin'izay eo akaiky isika zany ianao ihany miaraba azy zay teneninao isa 2 3. Kopakopaka amin'izareo an-tokotany zany tsika isa 2 3 fiadanana ho anareo. Saotra tompo tehaka ho an'Andriamanitra isika.
Dia faly miaona amintsika mianakavy eto amin'ny chapelle militaire eto Paibe amin'izao taona vaovao 2024 izao. Sady andro alahady moa ny andro voalohany amin'ny taona ka dia misaotra manokana an'Andriamanitra tsika nahatrarantsika izany taona vaovao izany. Koa amin'ny anaran'ny Ray aman-dreny mpitandrina, ireo filoha amboninahitra, ny braon'ny fiangonana, ny diakona sy ny loholona, ny fikambanana velona sy ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana, amin'ny anarantsika mianakavy no ifampiarabantsika tratra zany sy nahatratra zany taona vaovao 2024 izany. Ho tanteraka amintsika anie ny teny soratra masina manao hoe efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nabetsahany varina sy ny ranom-bolobony. Andry amin'ny fiadananao ka dia atory miaraka amin'izay satria ianao Jehova no mampitoetra ahy mitokana rery tsy manana ahy. Ny tompany hoe anomentsika ny fahasalamana mba azoantsika mamita ny asa fanompoana ankiny Jesosy amintsika ary ireo adidy sy andraikitra maro samihafa napetraky ny tompo amintsika. Manana roatra ihany no milaza amintsika fiangonana ny amin'ny ity taona 2024 ity satria misy ny tetikasa izay nivinavinainy ny braon fiangonana nankatoavin'ny diakona moa zany tamin'ny faran'ny taona teo ka anisan'ny goavana amin'izany dia ny fieritreretana ny mety ho fanatsarana na ho fanitarana mihitsy arakaraka ny zava-misy ny fiangonantsika. Ka iarahantsika amin'ny rahavavy katolika io fa dia mampiomana sady atsika mpianakavy finoana fa isy ny ezaka atao ny amin'ity taona 2024 ity ary ekentsika amin'ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo izany tetikasa atsika izany. Amin'ity taona ity ihany koa ny sampana sekolelady izay sampana anisan'ny tranainy indrindra eto amin'ny fiangonana no ankalaza ny faha-80 taonany ka dia iarahantsika mankalaza an'Andriamanitra ny fankalazantsika an'izay faha-80 taonany ny sekolelady izay. Misy ny teny soratra masina ifampizarantsika amin'izao taona vaovao zao nomeny ny Ray aman-dreny mpitandrina mianakavy atsika dia asaintsika moa ireo diakona ivizary zany amintsika mpianakavy ny finoana. Ny farany ary tsy ny kely indrindra dia amin'izao asaramanitra zao dia efa fanaontsika ary ataontsika mpitiavana ny fiarabantsika an'ireo ray aman-dreny ary hitondrantsika sy anolorantsika azy ireo ny solom-body koa amin'izao asaramanitra izao. Koa mpanetretena ary manasanareo mpitandrina omba ambady hiakatra ety anoloana asaina toraka izany koa ramatoa vadina velany tompokolay pasteur Jean Bar fa hiaraba azy ireo isika fiangonana dia manasanareo mpanatsana tompoko.
dia amin'ny anarany ireo filomboninahitra ny braon'ny fiangonana ny diakona sy ny loholona ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana ary indrindraindrindra amin'ny anarantsika mpianakavy ny finoana dia miaraba anareo ray aman-dreny mpitandrina omba ambady avy ramatoa vadina velany tombokolay pasteur Andriamatony Jambara nia miaraba anareo ny tenako tratra izao sy natratra izao taona 2024 izao. Misy ny soratra masina mba indramo kely ho firaritso ho anareo mianakavy izay hita amin'ny Isaia 1:7 ny 9 sy ny 10 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana famarinako aho. Dia izany firaritso izany Tompoko no entinay iarabaninareo mba hamakivakinareo ny taona 2024 Andriamanitra ny ombanareo hatrany. Misy ny marikita maso fa kely dia kely tolotray hosolombody akoho araka ny fiteny eto amintsika. Kely dia kely tokoa izy iny Tompoko fa dia ny fo feno fitiavana avy amin'izao fiangonana izao no manolotra azy anareo mianakavy kely. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany satria ho tratran'ny taona manaraka indray isika. Izao dia manasa ny filomboninahitra ary ny ireo filohan'ny sampana fikambanana velona eto amin'ny fiangonana mba hiakatra ty anoloana hiarava azy mianakavy. Manasa antsika Tompo. Ny filohan'ny sampana sy fikambanana koa asaina hiaraba azy ireo ety anoloana. Manasa antsika rehetra hamonjy ny toerana fa ry zareo moa zany mbola isy fitenenana
eny tompoko misaotra indrindra ny filohan'ny fiangonana, misaotra ny filomboninahitra, ny birao, ny dekon'olona, sampana velona rehetra, velinaina tapamonjena zany antsika rehetra nahatratra zao taona vaovao izao. Misaotra ny fiangonana ny kristianina tsirairay mifampitantantsika nandritra ny taona mangidy, taona mamy, atao koa ny fifaliana rehetra ny rahantsika nanana, indrindra fa ny voninahitra nomeny Andriamanitra antsika fa tamin'ity tsika nahazo hatramin'ny famanginy ny filohan'ny efitsika emy, maro zava-dehibe zany satria zany fiangonana 5,000 zany tsy ahitan'ny filohan'ny efitsika emy daholo izy rehetra, fa tsy ampy ampahafiriny kory fa tsika nanana anjara tamin'izany dia misaotra ny tompontsika fa nanamarika ny fiainantsika izany. Betsaka ny tsy vitanay, ny tokony nataonay tsy vitanay dia fonana aminareo, ary misy mety tsy tokony nataonay nataonay, fa dia minaranay mianadahavy dia misaotra amin'ny zavatra rehetra ary dia miandraratra ny fiara-miasa, ny fifamelana amin'ny zavatra rehetra, amakivaky indray amin'ity taon'ity misaotra amin'ny fanomezana. Andriamanitra ny fiadanany omba antsika rehetra ary lavahandro iainana ary fanantitra amin'ny ankonana, ka ny fahasoavan'ny Kristiany ho amintsika tsirairay avy. Misaotra indrindra tompoko. Iroso amin'ny fiarabana manaraka isika dia ireo filoha ny fandimby ny tonga teto mba ambady zany dia mangataka ny vice président fiangonana zany anao teny fiarabana, ny mpitandrina kosa hitondra mbavaka azy ireo. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Vaovao ny taona 2024 dia faly miarahaba atsika rehetra fiangonana nahatratra izany taona vaovao izany. Fiadanan'ny tompo tokoa ny ho amintsika rehetra hatrany. Ao anatin'izany taona vaovao izany dia misy ireo ray aman-dreny izay nitarika ny fiangonana, dia tsarotsika izy amin'izany tontaona izany. Asaramanitra ny andro isika malagasy dia mahatsiaro ny ray aman-dreny, ko dia asaina mpanajana ireo ray aman-dreny filoha nitarika ny fiangonana omba ambady mba iroso ety amin'loana. Atsona amin'izany ny général Andriamanalonjafy Rasolo, ny général Rakotojavy Dominique, ny général Ratefiniaina Sylvain. Manasa mpanajana tompo. Ny solitena raha ohatra ka tsy eo ny olona. Eny tompoko, arak'izay voalaza teo dray tontaona ny andro, vaovao ny taona, nandalo iny taona 2024 iny isika. Nisy ny asa izay natao ary ezaka izay nataon'ireo filoha nitarika ny fiangonana, nitarika ny sampana sy ny fikambanana rehetra eto anivon'ny fiangonana. Dia isaorana azy ireo izany satria totosa tsakany sy andavany ny asa. Hiatrika ny taona vaovao isika dia mangataka azy ireo hatrany mba hanohy izany ezaka izany, ary indrindra arak'ilay voalaza teo isy asa lehibe ny fanitarana izao fiangonantsika izao dia mankahery azy ireo mba ho totosa
amin'ny anaran'ny tompo izany asa lehibe izany. Misy ny tenin'Andriamanitra izay vakina amintsika. Fandro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anareo. Ohabolana 7:2. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabana sy rarina soa ho an'ireo ray aman-drenitsika filoha teo aloha sy ny filoha ankehitriny amin'izao nahatratrarana ny taona vaovao 2024 izao. Lay Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagagane ho aminareo hatrany sy ny ankohonanareo, ny vady sy ny zanaka, mba hatotosa izay adidy mavesatra apetraky ny fiangonana aminareo. Izy ane no mba sitahinareo akahery amin'izay zavatra rehetra atao. Dia eto ihany koa ny tenako dia misolo tena ny olona, ny barao-piangonana sy ny sampana rehetra mitondra ny teny fiarabana amin'ny anaran' zany rehetra zany no nahatratrarana izao taona vaovao izao. Engane ka mba nisosiny tsara no iarahana mandritra izany taona vaovao izany. Ary misy ny zavatra kely avy aty aminay atolotra ampanajana tantely tapabata zany hony ka ny fomanolotra no mameno azy. De ivavaka isika, hitsangana isika fiangonana. Misaoranao zay Andriamanitra noho ny fandaminy nataonao. Misy nataonao hitarika ny fiangonana hiara-mitondra izany amin'ny mpitandrina. Fandimby tamin'izany izy ireo ary reto ny solotenany amin'izy ireo. Ary efa ela ny fandimby nisy teto fa ireto solotenany satria soatoavina tokony ataony ahatsiaro ny asa nataon'izy ireo. Ka ianao Andriamanitra no hitatana azy ireo, menao andro lava fiainany lavorary izy ireo. Hitarika anay hatrana no rohevitra ampandroso chapelle militaire izao. Taio ny taranany, ianao Andriamanitra hitatana azy ireo. Na mandeha na miditra na mivoaka ny fahasoavanao omba azy ireo tsirairay avy. Misaotra Tompo. Amen. Petraka isika. Dia manasa ny ireo filoam-boninahry tsika hiarahaba azy ireo avy eo. Eny tompoko, amin'ny anaran'ny izahay izay eto moa zany izay soloko tena filoha amboninahitra sy filohan'ny barao fiangonana amin'izao fotoana izao ny andraisako fitenenana fohy. Manatitra ny fisaoran'Andriamanitra no natratrarantsika an'izao taona vaovao izao no ny famindram-pony. Ary faly koa izahay miarahaba tsika rehetra nahatratra izany taona izany, ary maniry koa raha maniry ny mba iasany tompo-pahary amintsika ka hanenika amin'ny fahasoavany amintsika izy mba azahoantsika ny fahasalamana sy hatateraka izay kasaintsika rehetra. Naraka izany dia misaotra ny fiangonana ray manontolo izay tary ny ray aman-dren'ny mpitandrina na ny teo aloha na ny amin'izao noho ny fiarah-miasa, ary ny fandrinay dia ny hatateraka ny fikasana izay ataon'ny fiangonana amin'ity taona ity, ny amin'ny mety ho fanitarana izany na koa ny fankalazana ny faha-80 taona ny joroan'ny sekoly-lady teto amin'ity chapelle militaire Pahibe ity. Ary ny farantsy kely indrindra dia mankasitraka sy mankatelina no ireo solombody akoho natolotra ireo, ka dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana re ny anonotra ny lany tamin'izany. Ho an'Andriamanitra re reny ny voninahitra.
baranantsika mitehaka izany rehetra zany. Misaotra an'ireo filoam-boninahitra isika faly izay vanginareo tsy hoe mamangy fa miara-mivavaka mivoalohany amin'ny taona ny safidin'ny chapelle. Itsika rehetra vahiny koa ny safidin'ny chapelle tamin'izao andran'izao dia tolorona fisaorana dia samy manao fety sambatra daholo, tehaka mafy be itsika. Ireto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa. Zazakely Ramanantsoa mitsangana zany zay ao Ramanantsoa ilaina mahandry tolotry ny ray aman-dreny amin'ny sakramenta Ramanantsoa Tojo Herilanja sy Rabe Mirina Tanjona. Zazakely Raha Wilson Mirantsoa Matisia zanaky Raha Wilson Renjafiny Arivo Dera sy Ramanantsoa Nasanatra Rina. Zazakely Raha Arjona Klasitina tolotry Raha Arjona Tolonirina Yvon sy Raha Arjona Mélodie. Zazakely Andrea Misa Noasoavina Aina Stamina tolotry ny ray aman-dreny Andrea Misy Mamy Sylvain sy Tina Soa Aimé Brigitte. Zazakely Andrea Misaina Arsoa Amboara Iritso tolotry ny ray aman-dreny Andrea Misaina Tahinjanary Samuela sy Andrea Malala Rabe Arsoa tolotra fitiavana Armano. Dia mirary soanareo sy mivavaka anareo ny fiangonana. Rehetra avantsika reto arabaintsika natateraka ny fanamasinana fanambadiana hitsangana zareo raha ao. Andre manantena aina Andry Anjara sy Rasolomanina onjany aina miary ny Arizo. Randrena solotolotra Nambinjanary Dede sy Razaka Sisi Saodia Hélène. Radafy Arson Herina tolotra Kevin sy Ramanantena Soa Joely Nirina Maoly. Ramaro Sandratra Nantina Fenisoa sy Randre Manala Irena Majida. Randrena Arsotojiniana Jonathan sy Ratsimbazafy Mandatina Malala. Raha Arjona Nandiniana Bruisa sy Rakoto Mananjara Miadana Mendrika. Mpisaotra nareo natatosa ny azo zany fahasoavana zany miaraba nareo ny fiangonana raha anjazalahy raha anjazavavy dia mirary soanareo indrindra mahazo toerana. Reto ndray hoentina mbavaka ao masinina fanambadiana Andre Misaina Tahinjanary Samuela sy Andre Malala Rabe Arsoa tolotra fitiany Arnaivo. Andre Navalina Mikaela sy Andre Maniry Soa Feizoro Peniela. Reo izy reo dia mitondra mbavaka azy reo isika. Saora tompoko. Misy ny sakafom-panahy dia ny boky samihafa amidy ao ny fiandohan'ny taona. Ao ny boky nosoratan'ny Paster Olivier ao ivelany ao izy ao ny boky avy amin'ny mpiara-maky baiboly dia ny mana isan'andro zany enim-bolana voalohany. Misy ny boky fanilo ho an'ny ankizy misy natao hoe RDV V-book ho an'ny RDV book ho an'ny zatovy sy ny tanora zany. Misy ny manantsika roa ho an'ny mpivady. Misy natao hoe vehivavy tsara natokana ho an'ny vehivavy. Etsy velany eto zareo rehefa mivarotra fa amin'ny toatoabatina Antaninarenina koa zany misy mivarotra isan'andro. Dia mahazo totsika mikolokolo ny fiainam-panahintsika. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo voalohany amin'izao taona izao asaina ianao vahiny iombona aminay amin'ny fanasan'ny tompo. Iroso amin'ny rakitra isika ao ny tokopihira afaka mihira ao anatin'izany ny dekona noho ny fandaminana.
Mimbiny tsara izahay. Tanterahan'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ny fiadan'Andriamanitra motro ny farany rehetra hiaro ny fonareo, hiaro ny hevitrareo, hiaro ny tokantranonareo, hiaro ny taranakareo. Tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ho tahinao raha mandeha, ho tahinao raha mivoaka. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana na amin'ny fanamasina, hamakivaky miaraka amin'ny taona aminareo. Amen. Gaiana no aro retega fateza janu betaka wakati ufika hati petraka isika. Izy ny naharinany zavatra rehetra, izy ny simpiainana, ary ny fiainana ny fahazavana amin'ny olona. Ny mazava dia namirapiratra amin'ny maizina fa ny aizina tsy nandresy azy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
fa nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana nofoko ny sotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Mivelatra manonantsika ireto fanasana masina reto, manambara zany fiainana mandrakizay atolotry Kristy ao antsika zany, ko asandrato amin'ny tompony fotsika. Fantatray f'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ianao, nahary anay tao amin'Andriamanitra. Tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, feno fankalazana anao an-danitra ny kerubim sy ny serafim mirakotry ny ilany, ny anjely tsy ombialiny alina, ny maritora ny mpaminany efa sambatra naminao. Mianta izay tompo, raha misantrotra zao taonao vaovao zao, maiombona ny anjely masina nan-danitra ny fanjakana sy ny fiobina, ka omeo alalana izay ihira anao hoe isika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia ho izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho anrehetra famelan-kely. Izao natao fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo. Fa naovinana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka, manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Mahatsiaro ny asa-pamonjenao zay tompo. Finanany mbiliny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa niviany Arimatia. Ny fiakarana amboninahitra ho anan-danitra, ianao dia mifona ho anay onkavanany ray, manomeny fiainana, ka miandry sy mitalaon'ny firenanao izahay. Eny tompo mangataka izay iasan'ny fanahy masina aminay, isambatan'olona le fanahy maro, le fofonena mahavelona, izay nitsofanao ny fiangonana, mianto aminao zay ry fanahy masina. Amasino no mofo manambara ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany divay mba hanambara ny rany Kristy. Feno ny voninahitra ao ny tompo ny fisaoranay, tahiza sakramenta masina reny Kristy le tokana Kristy le tamin'ny teraka Kristy le nateny andray mandeha monjy ao anay teo amin'ny azo fijaliana. Mihaino anay Andriamanitra tsy tonony amin'ny fitiavanao sy ny famindroam-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra rehetra tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza, fa isika rehetra samy mandray avy amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsa ny ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo, zaho avy hanana ny fiainana sady hanana ny bitibe, amindeha efa votra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka isika nao ny akira voalahatra.
zany izy ka zarao amin'ireo efa nandreny Jesosy Andriamanitra le nahary ny zavatra rehetra ary ny simpiainana. Amen.
Itsangana isika netritena koka isika iompo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo ny mofo hoaninay. Hoy Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra nahariana izao tontolo izao hoe raiso hano ity ny tenako izao nataovo fahatsiarovanay. Misotro ny divay. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra ny simpiainana hoe sotroina rehetra ity fahitino rako dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-kelo. Izao natao fahatsiarovanana ho fihinanao vinany misotro ianareo. Misaotra anao izay Tompo. Dia efa nandreraka izay mety sakramenta masina izao an'ny mpanahy mahavoka sakafo ny fanjakana lanitra. Mariky ny fifaliana ao an-danitra. Misaotra Tompo fa nahazo tombavao, nahazo ny fahasoavana. Amen. Hoy ny apôstôly masina, manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny efa tiantsika, ka dia Kristy mpandresinao anapitsika, matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana. Zemba mese apao Karamanzuwa Rano na itutena Ivira ivenube Eneche anayaku Lala marini tuna Sambati falian Zemba Yese, Jese zamambau, ai maitsunu rano nai na usutru, sutru iku amyasa, Yese, Yese tseba matu, alalari ni turat,
miasana tsy ho tazantsika intsony atahotra miloza izy no miazona tsorakazony tora sy ny tehinany ambo no manolotra mito tokony fanay tsemba ese sese zay mampao ay maitsono ranonay na hosotro sotro ikio amiasa ese tsemba mato alamarini tora tsy ufuiki ewi masumpava nikapokako velareni Stefana Montosaniani Tiltununu Katami Ikapoka Punamwa Wavanamusi Afakaiai Timba Yesi Sese Zemampau Ai maitsuno ranunay na usutru Sutru iku abiasa Ese tsemba matu Lala marini turati Seufu Pamirapirina mitavana aminareo neny tompo ka hiantra nareo nandratra mitavana aminareo neny tompo ka hanome anareo fiadanana Ivavaka mangina isika ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia manaova fety sambatra daholo.